Telo amby sivifolo sy sivinjato sy arivo kosa no nisy farany ataontsika hoe fanosanan'ny mponina teto Madagasikara raha ny fanazavana azy teo amin'ny ivon'ny ministeran'ny toe-karena sy ny tetim-pivoarana hanomboka amin'ity taona 2024 ity indray araka izany ny fanosanan'ny mponina vaovao. Zava-dehibe ilaina amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra politika, toe-karena ary sosialy ary ilaina amin'ny famolavolana ny fanatanterahana tetikasa ny fananana ny antotanisa mazava momba ny mponina. Antitra efa tany amin'ny 20 taona lasa nefa ny antotanisa momba ny mponina nanan'ny Madagasikara. Ahafana mahazo antotanisa vaovao ary matotra atomboka amin'ity taona 2024 ity ny etika fanisanan'ny mponina, recensement général de la population. Ny recensement général dia tokony atao isaka 10 taona. Isika eto Madagasikara tamin'ny 93 nanao azy farany. Zany hoe zany nandritra ny 20 taona mahery dia tsy nisy recensement teto amintsika. Satria ilaina ny fananana ny recensement mazava, ny isan'ny mponina mazava, ny isan'ny habitant mazava dia no adoptentsika io décret io atomboka zany ny recensement. Fa ny recensement dia processus anankiray dia tsy maintsy misy zany ny phase anankiray izay tsy maintsy fanomanana amin'ny lalana logistique et administrative, dia misy ny phase na dénombrement ary misy ny phase post dénombrement. Zay rehetra zay zany heverina fa ho vita alohan'ny telo taona raha ohatra ka miatomboka amin'izao fotoana izao. Faharoa mikasika ny recensement ihany koa dia tsy maintsy misy safidy ataontsika na tsika hanao recensement amin'ilay taratasy sy ilay questionnaire mazatra na tsika hanao recensement ampiasa fitaovana informatika mba avolenta na nataontsika hoe tablette ohatra. Araka izany dia mbola eo amin'ny dingana amin'ny fisafidianana ny fomba entina manatanterahana ny fanisanan'ny mponina ny avy eo anivon'ny ministeran'ny toe-karena sy ny tetim-pivoarana. Andrasana araka izany ny fanapahan-kevitry ny fitondrana na ampiasa ny fitaovana mahazatra ny taratasy sika amin'ny fanisanan'ny mponina na ampiasa ny fitaovana manaraka ny teknôlôjia amin'ny fakana ny pitsopitsony rehetra ilaina amin'ny fanisana mponina.